tandreminy fifankahalana atao ny hafa fa ny miarabanao tonga sindray atao anatin'ny fandarana ny atanorano joana koto miaraka aminao efa hitantsika moa ny situation eto amin'ny firenena amin'izao zay tsara rao tonga dia voly amafazana fifankahalana fifampiandaniana korotana nefa ny tsy tokony iantraika amintsika kristiana zany satria tsika mila mijanona maha kristiana tsika foana ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha misy milaza fa tsy an'Andriamanitra nefa tsy tiany raha lany dia mpandainga izy ozy izy fa ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra zay tsy hitany raha ohatra raha lany zay hitany io aza ozy izy tsy tiany tsika rehetra tsy na samy manana ny idéologiany samy manana ny linina rahany samy manana ihany koa ny foto-kevitra mety aminy zany hoe foto-kevitra iainako zao mety tsy mitovy amin'ny foto-kevitrao fa tsy midika akory zany hoe tokony hankahalanay ianao na za tokony hankahalanao satria tsy mitovy amiko ny hevitrao ozy izy ny ten'Andriamanitra koa tsy nany amin'ny mbola jaona voalohany toko faharoa andiny faraka amby folo any hoe fa izay mankahala raha lany ozy izy dia ao amin'ny maizina izy mandeha amin'ny maizina izy dia maizina ozy izy efa nahajamba anazy matoa zany misy fankahalana ao anatinao dia mandeha amin'ny maizina zany ianao dia voly mampahatonga fankahalana fa tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy tsy misy zany hoe idean'olona no entina hankahalana azy na hoe kristiana izy na tsy kristiana izy dia andeha hoalanao izy na hoalako izy ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa zay misy fikorotanana sy fifampiandaniana ozy izy dia zay misy fialonana sy fifampiandaniana dia ao aminazy ny fikorotanana mba amin'ny asa ratsy rehetra any amin'ny Jakoba toko 7:4 any misy an'izay matoa zany misy an'izany dia misy asany devoly zany misy asany maizina zany dia nefa n'izay fifampiandaniana sy korotana izay dia miteraka ady miteraka korotana zay tsy tediavintsika kristiana mihitsy satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa sambatra zay mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra dia ozy izy koa ny ten'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana fa tompon'ny fiadanana any amin'ny Korintiana any misy an'izay dia raha ohatra ianao zany ka kristiana dia tsy tokony ianao mihitsy zany le ho tafiditra anatina fifankahalana tsy tokony ianao mihitsy le ho tafiditra anatina hoe fanambanian'olona noho ny tsy fitovi-kevitra tsy tokony ianao mihitsy ny ianao an'izay misy koa ohatra zao zavatra mety hoe tsy hainao tsy arakao dia tsy aloha ary ve mipetraka toy izay manaonao foana lasa miteniteny foana lasa miteny zavatra tsy tokony ho tenenina ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fahavetavetana amin'Andriamanitra ozy izy ny manamarina ny meloka sy manameloka ny marina dikan'izay tsy tokony hoe rehefa tsy dia mipetraka ohatra hoe zay zao io mipetraka raha ohatra tsy zavatra tsy takatrao ve zavatra tsy hainao ve fa ny zavatra tokony ataonao foana toy izany manaova ny zavatra marina foana toroy ny filazantsara marina foana zany toroy ny fifankatiavana marina foana zany toroy ny fifanajana mila mifanady tsika fa tsy hoe satria tsy mitovy hevitra amiko ve dia lasa tsy adzaiko ohatra satria tsy mitovy foto-kevitra ijoroako ve dia lasa tsy adzaiko ohatra satria tsy mitovy fomba fisainana amiko ve dia lasa tsy adzaiko ohatra tsika tanora manko rehefa hoe manana ide hoe netinety dia lasa hoe je suis zany tena mahay zany tena enjana miampy moa hoe misy mandoka hoe tena za mihitsy le tena mety le tokony atao vao maika lasa mirehare nefa ozy izy ny ten'Andriamanitra mila tadiana hoe ny fireharehana mialohan'ny fahalavona aza mitsara mba tsy ho tsaraina mila tonga saina zany tsika hoe tsy hoe akory malalaka tsika manana fahalalana dia lasa hanitsakitsaka ny hafa ihany koa tsy hoe akory hoe lasa manana fahalalana tsika dia ny hafa tsy manana fahalalana tsony rehefa any anaty bus eny amin'ny fiarahamonina eny dia tsy mitovy hevitra aminao le olona dia tonga dia tabatapainao tonga dia tsinitsindrinao nefa ny hevitra tsy mitovy ve dia zany lasa hitondranao amin'izany lasa manimba ny hafa ve zany fahalalanao nefa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mila mifanady tsika manomboka aiza ny fifanajana manomboka ao amin'ny tokantrano misy anao miteny ten'Andriamanitra hoe ajao ny rainao sy ny reninao mba ho lavandro ianao sy ahita soa eo amin'ny tany izay nomen'Andriamanitra anao mila manady tsika ny ray aman-dreny ny fiarahamonina ny olona eny amin'ny fiarahamonina ny zokinao ny zandrinao mila manady tsika ninina andraikitra n'olona eo amin'ny fiarahamonina ohatra na eritreretinao fa kely ny andraikiny na ambany ny toerana eritreritro zany fa mila ajaina foana ny olona fa tsy hoe rehefa ohatran'izao ihany izy dia ajaiko dia rehefa ohatr'izao dia tevatevaiko tsy zany nge mifanaovana ny olona foana io
olona manana fahalalahana foana io zay tsy nama kristiana atsika mila manaja ny olona tiavana na manao tahaka ny tenanao izy ny tenin'Andriamanitra mila tianao ny olona rehetra tsy tokony hoe rehefa ohatran'izao dia tsy tiako ny fifankatiavana ihany no ampandresy atsika ny fitiavana ihany ny hanova ny firenena ny fitiavana ihany ny hanova ny situation misy eto amin'ny firenena ninona karazana zavatra mety hitanao hoe mikorotana ninona karazana zavatra mety hitanao hoe tsy misy vahaolana intsony tsy olona no hitondra vahaolana niza mitondra eo tsy izany ny vahaolana ninona famatsiana farak'izay goavana hoe wow tena nahazo famatsiana be dia be hoy ny firenentsika tsy izany ny hanova ny firenena fa ny fitiavana ny hanova ny firenena Jesosy Kristy ny hanova ny firenentsika izany ihany afaka manova an'ity firenena Madagasikara ity tsy misy zavatra afaka ohatran'izay raha misy olona miteny anao hoe zao ihany tena fanovana ny firenena rehefa tsy fitiavana rehefa tsy Jesosy dia tsy afaka niova mihitsy ny firenentsika rehefa manjaka tsinona fifankatiavana ny ao anatin'ny tokantrano anankiray eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia misy ny fiovana tsy misy olona mifankatia hifanopa tsy misy olona mifankatia andeha hifanaraha tsy misy olona mifankatia ka andeha hoe andeha simbaiko mihitsy ny asan'itsy satria tsy tiako tsisy an'izany fa ny fitiavana dia tsy mitady ny fitiavana mitady izay ahasoa ny hafa ny fitiavana no ampivoatra anao no ampivoatra antsika ny ampivoatra ny firenentsika amin'ny alalan'ny fitiavana ihany zany afaka anovantsika ny zavatra rehetra dia rehefa aminao Jesosy rehefa eto amin'ity Madagasikara ity Jesosy dia zay vao isy ilay fiovana dia manomboka aminao manomboka amin'ny tenako izany fiovana izany manomboka amintsika kristiana mampanjaka sy miaina amin'ilay fitiavana ilay tena fitiavana dia tena ho hitantsika izany fiovana izany Jesosy izany ilay tena secret an'ilay izy secret an'ilay fanavotana ny firenena secret an'ilay fiovana eto amin'ny firenena miainga amin'ny ara-panahy io miainga amin'ny ara-panahy io izy ny ten'Andriamanitra hoe ry malala mangataka mba ambinana siposalamana ianao tahaka ny anambinana fanahinao ny anambinana ny nofinao ihany koa dia rehefa ambinina fanahy zany dia ambinina daholo ny zavatra rehetra milamina daholo ny zavatra rehetra fa mila manana ny Jesosy aloha mila miaina amin'ilay fitiavana aloha mila manana an'ilay fitiavana aloha ny fitiavana no mahatonga an'ilay tsy fisian'ilay fitiavam-bola ilay fitiavan-karena ilay fitiavan-tseza sy ny fitiavan-tena rehefa manana an'ilay tena fitiavana manana ny Jesosy ianao manana ny Jesosy ny manodidina anao fa milamina io rehefa misy ny fitiavana milamina io rehefa Jesosy no eto Jesosy ihany tsinona ny afaka hanavitra n'ity firenena ity izay mahatonga n'ity chaîne ity hoe Madagascar Christian TV satria rehefa manana ny Jesosy rehefa misy an'ilay fitiavana rehefa manana an'ilay fitiavana antsika kristiana mampanjaka an'ilay fitiavana dia ho hitantsika zany firenena mivoatra zany dia mino fa ianao ilay kristiana te hahita ny firenena mivoatra te hahita ny filaminana dia ianao ilay miaina ny fitiavana ianao ilay hampanjaka ny fitiavana ianao ilay sa hitory an'ilay tena fitiavana ihany koa dia ianao ihany koa ilay tanora ilay mandeha amin'ny fahamarinana miainao anatin'ilay fitiavana dia ahita n'ity Madagasikara ity izay tena ho avitra sy ho tafavoaka dia tongava ho le kristiana tia filaminana tongava le kristiana tsy miainao anatin'ny fahakalana fa miainao anatin'ny fitiavana tonony amin'ny anaran'i Jesosy zany iainanao nge zany dia ho hitanao nge zany vokatry le fiainanao anatin'ny fitiavana zany dia tahian' Jesosy